rehetra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina ho amin'izao alina izao manasana ho ary iaraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny antsipriam-baovao dia ndao aloha atolotra aminao atao anatin'ireo lohateny ireo vaovao nisongadina androany. Isanjato ihany no vinavina tokony ho fiakarany vidim-piainana amin'ity taona ity raha nambaran'ny tele general ny Stady androany. Efa fomba ny fitondram-panjakana ary paikady politika anatsarana endrika ifampidinana ny antotanisio ho ny paetoekarena sady efa ministra ny varitra teo aloha Parena Auguste. Nambarany Fidèle Lazara-Pierre tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny 10 Martsa raha teo kosa fa efa miandry sarahana ny fanjakana fa efa anaty alerta ny fa efa mividy sy ny ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana. Mieritreritra azy fa miaraka amin'ny olona matanjaka arabola i Norbert Lala raha tsirahonana amin'izao matoa milaza fa tsy tokony hirotsaka ho fidiana ho filohampirenena ireo tsy manana helikoptera sy tsy manana haino manjery ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany. Tokony hampafantatra ny fidiram-bolany sy ny lalam-bolany ireo kandida mampiasa helikoptera satria tsy maintsy misy takalo ny fampiasam-bola be amin'ny fifidianana hoy kosa ny kandida ho filohampirenena Parena Auguste. Hitady fiainana tsaratsara kokoa no ny alan'ireo olona hiazo anambily be andeha ho any Mayotte raha nambara ny fianakavian'ireo olona izay niaran-doza tao an-toerana. Nisy tamin'ireo olona ireo no avy any Toamasina ary efa telo herinandro no niala tao an-toerana saingy tsy nilaza tamin'ny fianakaviany fa ho any Mayotte ny tena antony raha tsy niaran-doza hoy ireo fianakaviany izay tsy nahita ny fimangatsiaka ny avany akory ary mbola misy azy ireo tsy hita raha ny nambaran'izy ireo androany. Izay ny lohateny vaovao fa efa vonona ihany koa miora hitondra antsika n'ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny Rambijo. Kafalia tompoko lasy tompoko vavy ny arabaka anao any Tsokasano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao rominanao itondray ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy fa 9 ny volana Martsa taona 2024. Raha mahakasika an'izay vinavinan'ny toetry ny andro izay dia isaka ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa ivadibadika kosa nefa izay toetry ny andro izay any amin'ny ilany atsimony nosy andao ary fataritsika izay toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avoatany no anomboantsika azy ny tapamaraina dia efa nimbiasa ny rahona sy masoandro izy raha toka ahitana andianerika kosa atao fianaratsy fa raha ijerintsika any Nosy be any mahakasika an'izay vinavinan'ny toetry ny andro izay dia saika anorana tadrivin-drahona Nosy be ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana fa raha iverenantsika kosa ary ireto fatra sisa manaraka ireto dia anorana tandrivin-drahona ny ato Santo Maria ato ny tapamaraina fa efa nimbiasa andrahona sy masoandro kosa nefa ny fatra sisa ambiny izay ny mahakasika vinavinan'ny toetry ny andro ary ny tapamaraina andao fataritsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toka hoe nisy ovana na sendra tratrarivontsika ano dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny voatany hatrany manomboantsika azy dia mbola itoy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha ijery manaraka kosa nefa tsika ny ato fianaratsy dia ahitana andian-drahona matevina izy ny tapany hariva raha ijerintsika ny ato amin'ny tapany atsimony nosy ato dia anorana tandrivin-drahona izy toy izay ihany koa ny any tapany avaratry Madagasikara any. Raha ny maripana anjerentsika manaraka dia ho an'ny avoatany ahitantsika ny maripana ambany-drindra izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ary tazantsika kosa ny any Mahajanga ny maripana ambony-drindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius toy izay ary ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy raha masoandro kosa ho an'ny avoatany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary ilentika amin'ny 9 hariva. Ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Velon'atsoko. Ankasitrahany miora nitondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro izay fa toy ny mahazatra dia ndao aloha hiverenantsika ho arahana ireo lohateny.
Isanjato ihany no vinavina tokony ho fiakarany vidim-piainana amin'ity taona ity raha nambaran'ny tele jeneraly ny Instaty androany. Efa fomba ny fitondram-panjakana ary paikady politika anatsarana endrika ifampidinana ny antotanisy io ho ny Paetoekarena sady efa ministra ny varitra teo aloha Parena Auguste. Nambarany Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny 17 Martsa rasa teo kosa fa efa miandry sarahana ny fanjakana fa efa anaty alerta ny fa efa mividy sy ny ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana. Mieritreritra azy fa miaraka amin'ny olona matanjaka arabola i Norbert Lala raha tsirahonana amin'izao matoa milaza fa tsy tokony hirotsaka ho fidiana ho filohampirenena ireo tsy manana helikoptera sy tsy manana haino manjery ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Marivo Rakotovao androany. Tokony hampafantatra ny fidiram-bolany sy ny lalam-bolany ireo kandida mampiasa helikoptera satria tsy maintsy misy takalo ny fampiasam-bola be amin'ny fifidianana hoy kosa ny kandida ho filohampirenena Parena Auguste. Hitady fiainana tsaratsara kokoa no ny alan'ireo olona hiazo anambilobe andeha ho any Mayotte raha nambara ny fianakavian'ireo olona izay niaran-doza tao an-toerana. Nisy tamin'ireo olona ireo no avy any Toamasina ary efa telo herinandro no niala tao an-toerana saingy tsy nilaza tamin'ny fianakaviany fa ho any Mayotte ny tena antondia raha tsy niaran-doza hoy ireo fianakaviany izay tsy nahita ny nofo mangatsiaka ny avany akory ary mbola misy azy ireo tsy hita raha ny nambaran'izy ireo androany. Ny vaovao ny sosialy avy hatrany no antsika nikafana ny fampahalalam-baovao. Fanjakana ifarodana ampitsanganana tsy afaka miany vahoaka ny misy amin'izao ho nisy olom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny 17 Martsa lasa teo. Ny tsy fahafahana mama ny fiakaran'ny vidim-piainana no mahatonga ny filohampirenena mizara varimasaka ho hatrany nisy olom-bavam-bahoaka io. Efa tokony tamin'ny volana Novambra 2024 no nisy fiakaran'ny vidim-piainana ho 1.5 Isanjato saingy ny ninana fenina ka izao mahasahirana lalina ny firenena izao. Efa fomba fanao eto amintsika hoy Parena Auguste io manova sy mampiena ny antotanisy io mba tsy ahavo ny mpitondra fanjakana. Mbola tsy fotoana tokony iresahana izany moa amin'izao vanim-potoana izao hoy ny tele jeneraly ny Instaty. Ny antsipry anjay hoety ny tozy rabefaritra sy anja rakotonorainy. Tafiakatra 1.5 Isanjato ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny taux d'inflation ho an'ny volana janoary 2024 lasa teo. Raha ny tombana nataony tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ary natolotry ny solitenany eto Madagasikara Mokhtar Benlamine ny alatsinainy 17 Martsa lasa teo. Ny fandarana asa fahatelo ao anatin'ny FEC tamin'ny ministera ny fitantanam-bola. Efa tafakatra 5 Isanjato itahan'ny fidangan'ny vidim-piainana io tamin'ny faran'ny volana Desambra 2024. Nazavainy tompon'andraikitry ny FMI tamin'io fotoana io fa antony maromaro no ahafahana manazava ny vidangan'ny vidim-piainana io. No tany sainy tamin'izany ny fiakaran'ny vidin'entana iraisam-pirenena, ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidin'entana eny amin'ny pompy, ny fiakaran'ny vezivezen'ny entana na ny fiatraikan'ny fampiakarana karama natao tamin'ny taondasa ho an'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ihany koa izay nambarana fa tokony hojerena. Ho an'ny sombam-bahoaka Fidèle Razarapiera kosa no mariany fa tarehimarika efa tokony tamin'ny volana Novambra no navoaka ny banky foibe io tahan'ny fidangan'ny vidim-piainana io izay nambarany fa efa niatra saingy ny nina tsy navoaka hoy Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny 17 Martsa lasa teo. Rehefa nijerena le glissement tamin'ny volana Novambra dia 5 Isanjato ny tany fisonotry ny vidim-piainana. Ny taux d'inflation zany. Efa io moa zany efa tenentsika hoe io ange ho lasa 2 chiffres efa tratra aloha izy zany volana Novambra fa nanome mihitsika any amin'ny 2.0 Isanjato mahery mandididina 2.0 Isanjato ny afarahany io amin'ny volana Desambra de zay le tenina izay ngamba tsy zaka zay le tenina izay ngamba zany no tsy tiana ho marina kanefa raha ohatra ka tsy niraisina ohatra zay izy de mba faniasa le président hoe ahoana tokoa zany taux d'inflation yakatra any akaikaiky ny 12% zany inona ny tokony atao dans l'immédiat tsy nandeha zara sakafo izy tsy nizara sakafo revli izy fa miakisika ny fiainam-pirenena hoe ahoana ny ampidinana ny tany fisonotry ny vidim-piainana ho an'le vahoaka malagasy. Noho ny tsy nahafahan'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nandray fepetra ara-potoana noho ny fanakonana ny tena zava-misy hoy Fidèle Razarapiera no mahatonga ny vahoaka tena sahirana amin'izao. Efa hita taratra amin'ny entana vidin'ny mpanjifa eny amin'ny tsena amin'izao hoy ity solomam-bahoaka ity io vidangan'ny vidim-piainana io. Efa nanompana anke zay. Tsy tafavoaka io ary io mahasepitra atsika io. Io miteraka zao rehetrarehetra zao io. De azagaga ianao raha miantsena 25 000 francs zany ohatra tsy mitondra vola ianao.
100 000 francs entinao ohatra ny tena hoe vivon-javatra ny ao anatin'ny arona anao entinao mody saoko 11,4%. Efa tokony volana desambra ino soratra isan'ny tompona andraikitra amin'izany mahafantatra an'izany nareo hoe rehefa miakatra vidim-piainana aiza zany ny rangoro fototry ny hafa, iza zany ny ministra tsy manao ny asany, iza zany ny tokony mpilo tao. Tsika an'izay mitotongana ny fa mividy any am-posin'ny olona tsirairay ary mijaly ny fanjifana ao anatin'izany. Tsy mbola tany fitangany vidim-piainana nefa io navoaka io ho ny Tale Général ny Instat fa glissement annuel. Vinavina mety hisy noho ny fampitahana natao tamin'ny faran'ny taona 2024 sy ny faran'ny taona 2024 lasa teo. Le izy moa mety hoe le terme tokony ampiasaina mety hoe tokony terme zany dia glissement annuel zany no hita hoe mihoatra ny 10% zany glissement annuel la fin de période zay zany hita tao. Ny exemple moa zany raha ohatra hoe glissement annuel zany fin de période zany ohatra hoe afaka micalcule zany ianao amin'ny entre ny décembre ohatra 2021 fin 2021 sy décembre 2022 ohatra zany mety afaka micalcule indray ianao ohatra hoe janvier 2022 de janvier 2023 ohatr'izay zany le glissement annuel. De reny zany afaka manome foana zany le glissement annuel fa tsy midika zany fa hoe iny le taux d'inflation fa le taux d'inflation zany rehefa aveo dia tsy maintsy micalcule la moyenne tsika. Efa vory avokoa nefa ho ny Paitoekarena sady efa ministra nivarotra teo aloha Paraina Auguste ny fiakarany vidim-piainana io amin'izao satria ambany loatra ny sandan'ny vola malagasy kanefa mbola betsaka ny fanafarana entana avy any ivelany. Ny inflation na sojobidy dia zavatra telo mitondra an'io. Ao aloha ny ataontsika hoe inflation par la demande izy ny ambony be zany ny tinady toy ny tolotra. Ao koa ny inflation importée iny zany le mandalo amin'le taux de change satria manana be ny taux de change sikany dia sy misy an'izay le izy. Dia eo koa ny amin'le resaka consommation koa moa mitady koa olo amin'le anaka io zany zao ohatrana feno daholo le condition rehetrarehetra aminazy. Sivy isanjato ihany no vinavina tokony fiakarany vidim-piainana amin'ity taona ity ho ny Tale Général ny Instat. Saingina izany aza mbola aloloatra ny iresahana izany amin'izao noho ny zavatra betsaka mbola mety hitranga eto amin'ny firenena. Ny raha ohatra ka ny taux d'inflation zany dia raha ny estimation izay nieritreretina zany dia eo amin'ny 9% eo zany no eritreretina amin'ity taona ity. Zany ary mbola tsy tena tsara zany le qualité an'izay estimation zay satria mbola misy élément maromaro zany no any amin'ny mois de mi any amin'ny juin 6 juin zany tsika zay vao tena mahazo ny estimation mba tena fiable mahakasika ny taux d'inflation zay. Dia ny mety eritreretina fotsiny hoe mety hoe ampiakatra kely raha ohatra ka kely fotsiny par rapport amin'ny lay 2022 8% zany dia eo amin'le resaka hoe cyclone zany no anina dia mety fitomboly lay masse monétaire. Fomba fanao politika anatsarana ny endrika io fampidinana antotanisa io hoy Paraina Auguste. Sarotra hoe izy no inona fa hijanona eo amin'ny 900 izay tany fiakarany vidim-piainana izay noho ny fahasahiranana efa misy amin'izao fotoana izao. Isika moa manao prévision ambanimbany zay. Nefa raha kisikosika le panier de la ménagère izy ny vazaha hitanao sara misy ane fiakarany vidin-draha. Manao an'izay asika dia zavatra politika daholo ane zany ohatrany hoe zao ohatrany fanaovananina fosiny zany mitovy ame resaka atao amin'ny toe-karena io manao effet d'annonce hoe anina fa olo miaigna an'le zavatra dia sy zay misy ka dia fa izay ataosika tiasika manao an'izay manao prévision io. Raha manao koa sika zao koa zay même ame droit de ame anina io hoe dia ataosika ambanimbany indray iny ataosika ambanimbany indray hoe izao ny recette tokony hiditra dia rehefa mihoatra iny dia ina sika amin'izay mihorahoeran'izay hoe nihoatrany le zavatra nataonay ny recette niditra. Efa fanjakana miandry sarana sisa fa tsy tafavoaka no misy hoy Fidèle Razarapiera. Dia mizara vary ra ivily sisa tsy takanao inona ary tsy capable ntsony ny zareo retaka olona efa miandry sarany ka au debout fanjakana ka au debout zao zavatra hitatsika zao miandry sarana sisa efa tena alerte fa efa mividy alerte ny anaty kitapobolan'ny voaka malagasy.
tafiditra ao anatin'ny politika apetraka amin'ny fitondram-panjakana moa amin'izao ny ifehezana ny vidanga ny vidinentana noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Fa ampitrotra ny mpanjifa eto Madagasikara ny tsy fihainoana azy amin'ny fitakiana ny tamberina andraikitra tokony hositrahany manoloana ny vola alohany amin'ny fanjakana ho ny filohan'ny fimizom-pam. Tsy ny fahefa-mividy amin'ny vidinentana ihany izany hoy izy ireo fa ao ihany koa ny tsy fisitrahan'ireo fanatsarana tokony apetraka ny angevy amin'ny etrana alohan'ny mpanjifa. Eo ihany koa nefa ny tokony hijerena ny fampiarana ny lalàna momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa hoy ireo mpiary ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Androany mofo no nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny mpanjifa ka tany Toamasina no nana Mariana izany. Tatitra eo amin'ny sary ny Andry Rabesotra. Tamberina andraikitra inona avy fond d'entretien routier mandoa voly zahay mandoa volitsika menakavy ahoana ilana potika be io tena mampimena mpanjifa io ary apitrotra ny mpanjifa io raha tsy mitandra antsika menakavy. Jirama mandoa vola dolo ny mpanjifa menimena ny mpanjifa makasika ny jirama tompoko rano tabaka foana ny jiro tabaka foana fantatra hoe ny afarany dia mavena dia maloto be zany mampimena mpanjifa ny fitaterana dia manivana dolo ny ankamaroany mpitatitra amin'izao fotoana izao mihodina an-dalana amin'ny hariva mijaly mpanjifa amin'ny alina tena filaram-be tsisy tsy mahita mijery fotsiny polisy tena mijery fotsiny ny commune urbaine aizy nareo ny ATT aizy nareo tsy maniasa nareo mihitsy nareo zany zany atsotsonina amin'ny fanjakana ao anatin'ity andro maneran-tany amin'izao mpanjifa ity izay mampijaly tokoa ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Ho an'eto Madagasikara ihany koa nefa tsy mbola miatra ny lalàna momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa satria tsy mbola miaraka miasa amin'ireo mpiaro ny zony ny sampanarara rehetra voakasika ho ny filohan'ny fikambanana ny mpanjifa na ny afimpa. Fa mahakasika na dia eo ny fananatany ny ioraharaha momba ny tribonaly io ny tsy fantatra makany amin'ny hôpitaly ny fitaterana mahakasika anay daholo zay rehetrarehetra zay le lalàna ahafahanay misitraka amin'ny fiarovana ohatr'izay nefa mbola tsy eo fa marina varotra ny izy ery zareo amin'ny varotra zany nitarika no misapotena zay tenenina be dia be zay miaraka amin'ny ministère amin'ny varotra ny ministère ny justice zay tsy dia tena mba miaraka aminay firy. Tany Toamasina moa androany no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa. Loha hevitra ao anatin'izany ny hoe fampizakany tena ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fiampitana any amin'ny angovo madio. Tsapa fa ambany dia ambany ny fahafahan'ny mpanjifa mahazo herinaratra amin'ny vidin'ny aradrariny. Hita ihany koa fa mirona be kokoa amin'ny fampiasana angovo mandoto ny tontolo iainana toy ny saribao sy akitay ny mpanjifa hoy ny talen'ny fiarovana ny mpanjifa. Misy ny mpamokatra mbola tsy manaja ny lalàna fiarovana ny tontolo iainana amin'izany asa famokarana ataon'izany ihany koa raha ny nambarany. Ny antony ny safidianana izay loha hevitra izay moa dia satria tsapa fa ambany dia ambany ny fahafahan'ny mpanjifa misitraka herinaratra amin'ny vidiny aradrariny. Tsapa ihany koa fa mirona bebe kokoa any amin'ny fanjifana angovo mandoto ny tontolo iainana ny mpanjifa ao anatin'izany ny charbon sy ny kitay ary mbola hita ihany koa fa mbola misy ireo mpamokatra zany tsy manaja ny lalàna mifeny fiarovana ny tontolo iainana zany ao anatin'izay asa famokarana izay. Tamin'ny alalan'ny fanabeazana ny mpanjifa ny amin'ny fanovana ny fanjefana ny herinaratra ny fampatsiahivana amin'ireo mpanafatra entana amin'ny lalàna velona mifeny fanjifana moa no hananamarina izany andro maneran-tany ho an'ny mpanjifa androany izany. Ovain'ny fandarana l'invité du jour anio alarobia fahadimy amby folo ny volana maritra taona 2024 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno, mpanao politika, mpamakafaka sy mpandinika ny raharam-pirenena, iresaresaka mahakasika ny tontolo politika sy ny fividianana fa eo ihany koa ny raharamafana eto amin'ny firenena. Anasananao ary naraka izany. Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno araka izany no vahiny Gasikara Fentso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour varanao aorian'ny fampahalalam-baovao. Fa hotoizantsika kosa ny antsipriam-baovao. Tsy
tokony ho afaka hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria manana raharaha mpitsarana na voasazy azy raha ny nambarany ministra tamin'ny fitondrany amiraly Didier Ratsiraka ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile mbola tsy niaiky ny adisoana nataony sy ny fanaovana azalambo ny mpanaradiany amiraly tamin'ny 2024 izy ity filoham-pirenena teo aloha ity ampilamina kokoa ny fifidianana ny tsy firotsahany Marc Ravalomanana ho ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile izay nampiantso ny mpanao gazety teny amin'ny trano fonenany teny Ampasapito Androany Tojorabe faritra sy Anja Rakotondray. Tsy mendrika ny latsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny Marc Ravalomanana izay nampanao azalambo ny mpiray-tanindrazana aminy tamin'ny krizy 2024 ho ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile ministra ny asa vaventy tamin'ny fitondrany amiraly Didier Ratsiraka ananao sesitany tena ny tany Frantsa noho ny krizy 2024. Tokony tsy ahazo ilatsaka ny candidat Marc Ravalomanana. Ny antony dia ity: izahay dia victime ny iraka nampanaovy ny miaramilany, zanadambo no anaran'le miaramilany, natao azalambo izahay, dia amiko ny olona mampanao azalambo ny mpiray-tanindrazana aminy dia tokony handiny tena fa tsy mendrika ny ilatsaka ho président de république. Mbola tsy niaiky ny eloka nataony ity filoha teo aloha ity ho ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile. Izahay victime ny azalambo dia efa niaiky fa no ny fiarovanay ny mpitondra ara-dalàna tamin'izany fotoana zany no nanaovana azalambo anay dia nangataka zahay mba homena famitsora-keliko amnistie. Zaho miteny eto zao zany dia nahazo amnistie tamin'ny fampihavana-pirenena, amnistie tamin'ny fitsarana tampony satria nangataka famelan-keliko. Ny olona nampanao azalambo anay, ny olona nanao azalambo ny mpiray-tanindrazana aminy tsy mbola niaiky ny fahadisoany ary tsy mbola nangataka amnistie noho izany. Ampilamany fividianana ny tsy filatsahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile. Ny fandrarana efa niainantsika tamin'le hoe ny tamin'ny 2014 noho ny tsy nahazo ny latsaka Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana no nampilamina ny voka-pifidianana tamin'ny 2014. Zaho de mino zato isan-jato fa anisany hampilamina ny fifidianana 2023 ny tsy filatsahan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mariana fa efa samy afaka handrotsaka ho candidat i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 ary izy ireo no tafiakatra tamin'ny fihodinana faharoa. Fa efa mihevitra fa miaradia amin'ny olona matanjaka arabola i Norbert Lala Ratsirahonana matoa milaza fa tsy tokony hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ireo tsy manana helikoptera sy tsy manam-bola ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao Androany. Vao maika anaratsindrika ny fanaovana politika ny fampiasana volabe amin'ny fifidianana ho iatrany Rivo Rakotovao. Efa kandida nampiasa helikoptera sy nanana ny fahitalavitra ravinala kosa i Norbert Lala Ratsirahonana fa tsy lany filoham-pirenena tamin'ny taona 1970 sy tamin'ny taona 1920 hoy kosa i Parena Auguste izay kandida filoham-pirenena amin'ity fifidianana ho avy ity. Tojorabe faritra sy Anja Rakotony Reny Atrany. Tsy tokony ho faneho-kevitra entiny mpitarika antoko ireny lahateny nataon'ny filoha-mpanorona ny Avi Norbert Lala Ratsirahonana ireny izay laza fa tsy tokony hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena izay tsy manana enti-manana arabola ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Vao maika hoe izy manaratsy endrika ny fanaovana politika eto Madagasikara ireny ho lasa fitadiavam-bola sy arena. Zany politika zany fitondrana firenena zany fametrahana viny zany fametrahana paikady zany dia ny maheno hoe rehefa tsy manan-karena ianao zany tsy manam-bola ianao setrasetrano
andanana hélicoptera, andanana avion, ividianana ny safidiny olona dia manadala vahoaka. Zany hoe makivy ny olona mpanao politika mahagaga raha ray aman-dreny toy ireny no manana zany hevitra zany ary olazaina papemaso satria za zany dia mahitsy fotsiny hoe mety zany no natonga ny firenentsika mandraka androany ohatr'izao raha zany ny fanaovana politika eto amin'ny firenena. Vina no tokony fandresen-dahatra ao anatin'ny fanaovana politika indrindra fa amin'ny firotsahana hovidiana fa tsy fampiasam-bola hoy Rivo Rakotovao. Zay amin'ny SVM dia miezaka mafy mihitsy mba hoe tena miala amin'iny resaka iny mihitsy hoe ny politika ry zareo zavatra fieritreretana vina paikady hoentina hitondrana firenena mba azahoany be sy ny maro tombontsoa fa tsy hoe rehefa tsy manan-karena ianao na tsy manam-bola ianao dia tsy tokony ianao politika ianao na mandrebireby vahoaka ianao fa mandrebireby vahoaka ahoana tsy ny mandrebireby vahoaka ve no mividy ny vahoaka mampanantena zavatra tsy misy dia zany ve zany ny atao hoe tena olona tona mendrika. Tsy maintsy misy takalony ny fampiasam-bola be amin'ny fividianana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ilay candidat hoy Parena Auguste izay candidat ofisialy voalohany amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity. Tsisy agnatina lalàgnana demokrasia zany hoe zay manana hélicoptera, manana gazety, manana vola be zay no milasaky. Mora nge fazahoana an'io satria maro zao ny mpandraharaha hoe manome zavatra loatsy fa mangataka izy takalony. Ohatra fotsiny zany hoe miteny ianao raha zany lany eo meko anareo ny bois de rose nay ny fitratragna bois de rose meko anareo meko permis minier nareo na permis minier anao volamena zany na resaka vato isan-karazany zany na omeko licence de pêche nareo na azonareo totofana anaovany rambile le oraka be dia be ohatra ny besi mitatrisy regny na misy tany-pazakagna ry omeko anareo azaho vola daholo zany azahoana hélicoptera daholo zany rehetrarehetra zany nefa ny vidy zay takalony zay voafatitra ianao mpitondra rehefa avy eo. Raha tena madio ny candidat mampiasa hélicoptera dia tokony ampafantatra ny fidiram-bolany sy ny lalam-bolany ahafahany mampiasa ireo fitaovana ireo hoy Parena Auguste. Ny zavatra tokony atao dia ambarao aloha ny source ny loharan'ny vola. Avaizanao zao anareo ny vola io, vola be io. La hividy hélicoptera anao, na anao mividy hélicoptera manko na ianao zany misy olona agnaby. Na nome anao hélicoptera hoe napindrana anao hélicoptera. Inona daholo ny takalony. Raha nividy anao moa dia ambarao hoe zao ny total ny vola miditra aminazy, zao ny karamako na zao ny bénéfice ny sociétéko dia zao ny vidanako an'io. Nampasa ihany koa Rivo Rakotovao fa ny mba hisin'ny fifandanjana eo amin'ny samy candidat no antony fametra-pialany ny filoham-pirenena mialohan'ny irotsahana ho candidat filoham-pirenena no faritana ao anaty lalam-pandrena ny Repoblika Faefatra ary isan'ny namolavola izany Norbert Lara Ratsirahonana. Mihevitra ny tena ny fa efa miaraka amin'ny olona matanjaka araboly Norbert Lara Ratsirahonana hoy Rivo Rakotovao. Raha inga Norbert Lara Ratsirahonana anisan'ny olona niketriketrika an'io lalam-pandrenana tamin'ny 2024 io dia nihevitra tamin'izany ary anisan'izany na tonga hoe miala filoham-pirenena mametra-pialana rehefa ohatra latsaka ifity dia mba hitovitovizany rehetra eo alohan'ny fifidianana dia ny vahoaka no hisafidy ka hevitra ny ampiativina fa tsy hoe mampiasa ny fitaovam-panjakana ianao dia azonao ampiraisina ihany zany hoe ahoana ary zany mieritreritra sa rehefa tonga amin'ny fitondrana ianao na miaraka amin'ny fitondrana ianao dia miovohevitra satria mieritreritra ianao fa miaraka amin'ny olona matanjaka ianao amin'izao fotoana izao. Za tsy miteny tsy malakevitra le olona iarahandry zareo na mety iarahany rapitso. Efa candidat filoham-pirenena sady nanana haino aman-jery no efa nampiasa hélicoptera ihany koa Norbert Lara Ratsirahonana tamin'ny 7/7/2009 kanefa tsy lany filoham-pirenena hoy Parena Auguste. Fa nilasaka ihany koa nga izy tamin'ny 97 nanana hélicoptera izy tamin'izany nanana radio ravinala sy télé ravinala fa sy lany ihany zany hoe misy zany hoe ilaigny zany zavatra zany nefa kosa sy da izay loatra tokony atao important hevitra no alefana projet de société no alefana amin'ny élection fa sy hoe faninana hoe manana hélicoptera ity manam-bola ity dia eo ihany no mofidiny sy mety zay zavatra zay sy mety fa zay dia zay miteny fa zay zay koa ke misy ihany koa olo manao proposition fa zay zany sy te ho voafatitra tsy voafatitra zay ary ny tena tokony ho izy aloha mandeha sur route tokony andeha sur route ny candidat ahitany gn'arasiany lalagna Madagasikara.
tsehivina fa intelo nirosaka hovidiana ho filoham-pirenena i Norbert Lara Ratsirahonana ny voalohany tamin'ny taona 1970 tamin'ny fotoana na filoham-pirenena azy ny tanany teteza mita taoriny ny fampiatonana ny empêchement ny filoha teo aloha Zafy Albert. Ny tana larana fahatelo i Norbert Lara Ratsirahonana tamin'ny fiodinana voalohany taoriny profesora Zafy Albert sy ny amiraly Didier Ratsiraka. Nirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena fandroany izy ny taona 2010 saingy nisintona ny firotsahako hovidiana tamin'ny ora farany ary nanoana ny kandida Marc Ravalomanana. Nirotsaka hovidiana fantelo ny Norbert Lara Ratsirahonana ny taona 2010 izay nazahoany ny laharana fahadimy. Lany tamin'ny fiodinana voalohany kosa ny filoam-perinasa Marc Ravalomanana tamin'io 2010 io. Nanentana ny vahoaka ny kominy Beza distriktany Betioky Atsimo isoratra anarana Katsy amelany hafa ifidy izay olona tokony hitondra ny firenena ny filoha ambonaitry ny antoko avy Norbert Lara Ratsirahonana androany. Tokony ahirahina ho izy ny vahoaka ny Beza sy Betioky ifidy izay olona hevery no mendrika hitantana ny firenena na iza na iza. Nanamafy moa i Norbert Lara Ratsirahonana fa rehefa amin'ny fotoana ny fampelezakevitra vao hita eo ny kandida izay hotoana ny antoko avy Andry Rabesaotra. Tao amin'ny kominy Beza distriktany Betioky Atsimo androany no nanohizany antoko avy ny fidinana ifotony nataony tany amin'ny faritra Atsimo andrefana. Fitsidiana ofisaorana ireo vahoaka ao anatin'ny kominy Beza no nametrahan'izy ireo fitokisana tamin'ny olony avy nirotsaka hovidiana ka nolanen'izy ireo tamin'ny fividianana ben'ny tanàna sy solomam-bahoaka farany teo. Nanamafy ny fanentanana ho amin'ny fisoratan'ny olom-pirenena anarana anatin'ilay fividianana ny filoam-boninahitry ny antoko avy nandritra ny lahateniny androany. Tokony ahirahina ny vahoakan'ny Beza sy Betioky ifidy izay olona heveriny fa mendrika hitantana ny firenena hoy Norbert Lara Ratsirahonana. Hiatrika fividianana filohan'ny Repoblika amin'ny farany taona amin'ny 6 Novambra raha tsy misy ny tapo. Sota ny afatra antoko avy. Mandana misoratra anarana any fokotany nareo na mbola tsy voasoratra ny anaranareo tao. Aza velan'ny olona ny fidy amin'ny toeranao. Aza velan'ny olona ny safidiny. Ny olona tokony hitondra ty firenena ty fa maiza amin'ny raha inonareo Beza sy Betioky ifidy zay olona heverinareo fa mendrika hitantana ny firenena na izy na iza. Nanamafy ihany koa i Norbert Lara Ratsirahonana androany fa any amin'ny fampelezakevitra vao mety ampiseho ny kandida savidindy ho tohanany avy. Mananteny zay fa mbola tsy fotoana fanaovana propaganda zao rehefa tonga zany fotoana zany dia mety hifankahita soamatsara antsika iza mba tohananay na mety atory aminareo eto mety tohananareo koa anjarana mbola rehefa tonga zay fampelezakevitra zay dia vao mety tangy zany zavatra zany fa tsy zao ankehitiny zao kory. Nitondra hafatra ho an'ireo ben'ny tanàna rehetra ihany koa ny filoha-moninaitry ny avy androany. Nangataka azy ireo hijoro amin'ny fanjakana tsara tantana i Norbert Lara Ratsirahonana tao anatin'ny lahateniny. Ny hafatra hopetrako amin'ny ben'ny tanàna dia tsotra. Ny antoko avy dia mitady fanjakana tsara tantana. Tsara tantana, fanjakana tsara tantana na commune tsara tantana. Ka dia mangataka anareo ny tenako. Mba anaja zay foto-kevitra hijoroan'ny avy zay satria mahamenaky ihany raha ohatra ka ny antoko avy lera avy amin'ny antoko avy no sanatry ny vava manao tsy fahamarinana na manao kolikoly mahamenaky ihany zany atseken'ny saiko mihitsy na manahoana na manahoana fa izay koa nefany dia vonina ny aro anareo amin'izay mety sotasota ataon'ny olona aminareo amin'izay mety fanenjena ataon'ny olona aminareo ka tsy mitombona. Andeha irery ary hanolotra kandida manokana amin'ny anaran'ny antoko moa ny avy amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy solomam-bahoaka raha ny fanambarana izay nataon'ny Norbert Lara Ratsirahonana taotolo iara ny talata 14 Martsa. Fa ny feon'ny vahoaka ao Betioky Atsimo mihitsy no nilaza fa diso fanantenana amin'izao fitondrana izao ka izay no nentiny amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy ho ny solom-bavam-bahoaka sady filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Karabenirina tao Beza androany. Manaprofo izany ireo foto-drafitrasa nampanantenana rehetra kanefa tsy misy tanteraka any Betioky Atsimo ho ity solom-bavam-bahoaka ity. Tsy ahivina moa fa nahazo 250 isanjato ny vato ny filohan'ny Andry Rajoelina tao amin'ny distrikany Betioky Atsimo tamin'ny fifidianana filohampirenena tamin'ny taona 2024 izay salan'ny sambato ambony indrindra tamin'ny vokatra manerana ny Madagasikara. Yandry Rabesaotra atrany. Solom-bavam-bahoaka ny tenako dikan'izay ny feon'ny vahoaka no entina
ka zay solomavavahoaka mandany feon'ny vahoaka dia tsy solomavavahoaka ny anarany ka ny feon'ny vahoaka ty no milaza fa diso fanantenana tamin'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny satria be reo fampanantenana zafady zay natao fa tsy tanteraka ohatra amin'izany singaniko vitsivitsy mikasika ny fandriam-pahalemana mandry tsy lavoloha angamba agnisan'ny heninareo misy ny halatra varira halatra taolana von'olona isan'andro tsy ato amin'ny distrikany Betiokatsimo ihany fa eny saika manerana ny faritra Atsimo andrefana na ny faritany Tuiliara nampanantenany izay azo hôpitaly manara-penitra hatreto aloha raha tsy hoe hitsangana rapitso angambany mbola tsy nahita singana hôpitaly manara-penitra Tuiliara ao Betiokatsimo na eto Beza. Fahitodika eto Antananarivo kosa isika nomena baiko tsy androtsaka ny vola mahadiodin'ny komina ao anatin'ny kitapom-bolan'ny komina ny tale jeneraly ny atahirim-bolam-panjakana any amin'ny faritra Itasy raha nambarany be ny tanàna ny Mertsiatosika Parso Andriambolanarivo Androany saika ny komina manerana ny nosy no iaran'io amin'izao ho ity be ny tanàna ity saingy mbola tsy mahasa mamoaka ny vaovao mety noho ny fahasahiranana ara-bola ny fanjakana fohy be no mahatonga io izy tsy famoahana ny volan'ny komina izao hoy Parso Andriambolanarivo tojo-rabefaritra sy anja Rakotonorainy no mitatitra izay. Tsy mandray karaha maraky ny tokony ho izy ny piasan'ny kominy Mertsiatosika amin'izao raha ny nambarany be ny tanàna ao Mertsiatosika Parso Andriambolanarivo androany. Nambarany Parso Andriambolanarivo fa nomena baiko mihitsy amin'izao ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana iny amin'ny faritra tsy hamoaka ny volan'ny komina. Inona no olana zadraina ankehitriny tsy vire io tokony ho an'ny komina io. Rehefa nanantona ny tompona andraikitra zahay satria marary zany hoe ny piasa tsy mandray karama ny fitantanana ny komina tsy afaka tao tandrametaka efa misy calcul hoe eto katreto anatin'ny période pluviale tsika zao na ny vanim-potoana maintsoahatra na ny vanim-potoana fahavaratra dia efa misy kajy atao hoe eto mba hivoahana amin'izay vanim-potoana fahavaratra zay. Oro anefa ny zavatra misy rehefa nanontaniana ny tompona andraikitra teo koa ny antso telefona tsy mampatao assumeko ny zavatra teneniko eto nahazo baiko fa tsy manao virement ny TG dia mametraka fanontaniana zay hoe inona ny antony. Vola nampidirin'ny komina madidio tamin'ny alalan'ny etra ireo vola tsy avoaka ny tahirim-bolam-panjakana ireo hoy ity be ny tanàna ity. Misy vola ny komina depuis novembre, décembre, janvier, février io vola io dia vola madidio ny komina. Ny komina no mitady azy, ny komina no hitoerany fitadiavana azy. Ohatra hoe ny impôt synthétique izay misy répartition hoe izao pourcent makary amin'ny kitapom-bolany zao pourcent makary amin'ny kitapom-bolan'ny komina. Ny angalana an'ireny impôt synthétique ireny anatin'ny licence amin'ny patente sy ny sisa dia eny amin'ny komina. Eo koa ny resaka ristolona, ny resaka prélèvement. Zany hoe tsy resaka FDL le izy na subvention spéciale fa tena hoe vola madiodio satria manana autonomie financière ny CTT. Mampametra-panontaniana raha misy ifandraisana amin'izao tranga izao amin'ny resaka mandeha fa tsy manambola intsony ny fanjakana ka raofina avokoa ny vola rehetra hoy ny be ny tanàna ny Mertsiatosika. Alaim-panany tena hiteny hoe misedra olana ara-bola ve ny fanjakana dia ny vola tokony no anjara vondrombaika itsinjara-pahefana rehefa tonga ao amin'ny caisse unique dia tsy voatsinjara araka ny tokony misy satria normalement isam-bolana io dia tsy maintsy tokony atao izay répartition financière zay. Betsaka ny komina iaran'ny antsozay tahaka izao kanefa tsy say miteny noho ny raha matahora politika hoy Parso Andriambolanarivo. Miantso ny ministro ny vola hijery akaiky ny zava-misy noho izany ity be ny tanàna ao i Mertsiatosika ity. Dia eo zany no anairana ny ramatoa ministra tompon'andraikitra ny fitantanam-bola marary ny komina. Ary mino fa tsy ny Mertsiatosika angamba misedra an'izany fa za aloha no samy teny eto satria rehefa miteny tahaka izao matetika misy ny atson'izay politiquement fa tsy jerena vahiakandrana le ary tsy soronana satria zava-bahoaka ny tantanana ny vahoaka tahaka ny zaza ohatrany hoe tokantrano tsy mahalala tsy misy dia izay no natonga anay mampita an'izao afatra izao. Maro moa amin'izao ny komina sy ny faritra voakasiky ny olana ara-bola ka tsy afaka mandoa intsony ny karamany ny piasa.
Fabrao miisa 3 iasan'ny mpiasan'ny sampana fitinjara-pahefana no nogiazana avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany omaly efa tamin'ny 5 ora sasany ora tsy fiasana raha ny nambaran'ireo mpiasa androany. Niaraka tamin'ny mpitandro filaminana amin'ny Saritava ireo olona tonga nanakatina ny birao ireo ho iatrany ireo mpiasa. Ilain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny birao ary afindrany amin'ny trano fitaratra Ampefiloha ireo mpiasa raha ny loharanom-baovao azo. Nanatanteraka fitokonana teo amin'ny birao iasan'izy ireo izay nogiazana ireto mpiasan'ny sampana fitinjara-pahefana ireto androany maraina. Mikaela Andrianjaka sy Faneva Ravelona antenaina. Nosakanana tamin'ny azo toy izao no nanagiazana ireo birao rehetra izay iasan'ny mpiasan'ny ministeran'ny atitany sy ny fitinjara-pahefana ka ireo avy amin'ny sampany fitinjara-pahefana no miaraka birao ary ao amin'ny ministeran'ny asa vaventy no misy ny toerana iasan'izy ireo. Efatra amin'ny taona 4 no niaraka birao tamin'ny ministeran'ny asa vaventy ireto avy amin'ny fitinjara-pahefana ireto ho ireo mpiasa izay nesorona tamin'ny birao niasany. Efa 17 taona no izany nitazona ireo birao miisa 3 ireo ireto mpiasa ireto. Nambaran'izy ireo fa efa herinandro no nahazo fampahafantarana amin'ny tokony alana amin'ny birao fiasany ireo mpiasa saingy no ny marimaritra niraisana tamin'ny tompon'andraikitra no nalalavana ny fotoana. Tsy mbola fantatra mazava ho ireo mpiasa ny antony nesorana ny mpiasa ny fitinjara-pahefana tao amin'ny biraony fa ny filazana fotsiny amin'ny hoe misy ilain'ny ministeran'ny asa vaventin'ny trano no anesorana azy ireo ary izao nogiazana izao avokoa ny birao rehetra. Omaly 14 marsa dia noselen'ny aménagement du territoire ny birao anay tamin'ny ora tamin'ny 5 ora sy sasany mahery teo amin'ny ora tsy fiasana no noseleny zareo anazy dia tsy miaraka amin'ny gendarme manampom-bava be dia be manao kakolona be dia be sy huissier dia misy groupe-n'olona miaraka amin'zareo misele anazy teo. Zay moa tsy niteny satria zay tsy mahafantatra hoe inona ny anona zareo tsy tompo-trano manala anay ato le trano-panjakana dia zay zany no zavatra mampatonga anay eto zao mbola selelo ny birao anay dia tsy afaka miditra zay dia zay aloha zao miandry eto zany zay hoe inona ny zavatra anina dia mitapitra ho tenena eo ihany toy any rehefa avy eo. Mikaso araka izany ny fikarakarana ny antota taratasy mirakitra ny karaman'ireo sefokotany ho ireo mpiasa. Tsy miasa mipiasa ny décentralisation zao mity daholo ny birao mikatso daholo ny asan'ny décentralisation rehetrarehetra zay ny mezako anazy reo daholo mipiasa reo mafindra ray miaro zay aloha ny vaovao azo mena zay aloha ny azo mena indemnité ny sefokotany zany sy ny subvention commune mety misy fiatraikany amin'ny zavatra be dia be eto amin'ny firenena le izy fa zay fotsiny aloha ny information azony omena. Nitondra sora-baventy nanoloana ny ministeran'ny asa vaventy ireto mpiasa-panjakana ireto homaliky ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fialana ao amin'ny birao fiasany hatramin'izay. Nisy ihany koa androany ny fivoriana niaraha ny solotenan'ireo mpiasa sy ny ministry ny asa vaventy saingy tsy mbola nisy vokany raha ny fanazavana azo androany. Fahitady fiainana tsaratsara kokoa no nokasain'ireo iondrana any Mayotte raha nambarany fianakavian'ireo isany hita faty taorian'ny loza an-dranomasina tao Ambilobe ny sabotsy alina lasa teo saingy izao ny afara tamin'ny loza an-dranomasina izao. Mbola misy nefa hatreto ireo fianakaviana mbola karoina taorian'ny loza an-dranomasina ity hatramin'ny androany. Andromany moa no nalevina tao Ambilobe ireo olona 12 ka tavela tany an-toerana taorian'ny loza an-dranomasina tao Ambilobe. Lanto malala saondrany irina Real TV Tomasina. Telerinandro izay no niala tao amin'ny tranony iray aman-dreny tao Tomasina ny vehivavy iray 13 taona sy ny zanany 4 taona. Tsy nisy nalala ny diany tamin'izay fotoana izay raha ny fitantarany fianakaviany. Saingy teny tokana no nambarany dia ny hoe hitady ny fiainana tsaratsara kokoa. Niala taty zany reo eo amin'ny 3 semaines hoe ndeha hoe zanao za ozy ny andeha ho any Ambilobe za fa ninonany ianao za hitady zavatra mahasoa za satria ny sarabady manko izy io nanabady tany mananara tany teteta mois de juillet nisaraka reo dia noteto taty amiko dia za sy nahafantatra ny programme hoe nandeha hoe izy fa sy nahita zay zavatra nataony zany izy teto dia hoe aloha za andeha papin dia hoe za masianao za andeha ho any Ambilobe kinanjo nefa nandeha ho any Mayotte io. Tsy mbola hita nefa hatreto ilay zanak'izy ireo vavy 4 andro taorianany loza. Le zafikelyko zany no hita fa
le zanako hatreto mbola sy hitana hoaizana aiza. Niaraka niondrana tamin'io vehivavy sy ny zanany io ny namany izay samy avy ao Tomasina ihany. Tsy nahalala ny lozana azy ireo zanany ireo fianakaviana raha tsy io namany iray izay avitra Soamatsara taoriny ny loza io. Misy velona moa izy ireo, misy velona. Le tena kamaradiny satria izy Tamatavy dia le anankiray avy any Tuléar. Io zany tena mifandre izy ireo, tena mifankatira araka ny volazy ireo satria nandritra ny 3 semaines zegny zany tena mifankazatra tao reo dia zay reo tena mifankafody dia io no dia fa raha tamin'ny taty hoe imena izy ireo mianaka sy tafavoaka fa zaho mitafavoaka. Solo tena ny fianakaviana ihany no nalefa tany Ambilobe androany ny karakara ny fitadiavana ny fasana ho an'ireo maty nandritra ity lozan-dranomasina ity. Treto aloha androany zareo nandevina le olona any Ambilobe any. Misy fianakaviana zay nandeha any. Misy fianakaviana nandeha any izery tany nandevena. Niisa 2 moa hatreto ireo hita faty tao anatin'ity lozan-dranomasina tao Ambilobe ity. Fampianatra miisa 4 avy amin'ny faritra Sofia no nahiditra ponza vozomaika ao Marifoto ny alatsinainy 13 martsa 2024 lasa teo no ny raharaha fa amaizany trano mpianatra tao amin'ny Université-ny Mahajanga ny 15 febroary lasa teo. Fandorana fananam-panjakana vono sy ratra no manana mialoha ary fandratrana olona niteraka fahasembanana izay sokajiana azy ireo fikambanan-jiolahy no vesatra hiampangany ireto mpianatra ho nitony pampanololana tao Mahajanga. Tsy mbola voafaritra kosa ny daty izay anatanterahana ny fitsarana azy ireo. Dawarantsika ny Antsiprianday. Mpianatra miisa 17 no voaroroy sy voatonona anarana tamin'ny raharaha fahamaizan'ny bloc 22 izay nipetrahan'ireo mpianatra avy any Analalava tao Ambondrona Mahajanga ny 15 febroary 2024 lasa teo. Ny alatsinainy 13 martsa lasa teo no niakatra fampanoavana ireo mpianatra 17 ireo. Taorina ny fakanambavana azy ireo. Mpianatra 3 avy ao Analalava, 3 kosa avy any Bealalana no nahiditra amponja vonjomaika. Nanenjena an'izy ireo dia ny fandorana fananam-panjakana vonisiratra zay nomanina mialoha ary fandratrana olona ka niteraka fahasembanana zany. Zay no nanenjena ny andaniny sy ny akilany mikasika ny raharaha iny dia koa moa ny fikambanana zay fikambanana jolahy zany amin'ny fanaovana zavatra ohatran'ireny. Izany natao mba ho fampanjakana ny tany tandalana. Mpianatra niisa 27 moa no tsy nanana alofana tamin'iny andro ny 15 febroary iny raha toka nisy mpianatra niisa 3 ihany koa naratra. Ny alahady 15 febroary 2024 moa no nisy ny fifaninanana lalao baolina kitra natao ny fikambanan'ny mpianatra tao amin'ny anjerimanontolo ny Mahajanga. Lalao izay nifanandrina ny ekipa ny mpianatra avy any Analalava sy avy any Bealalana tamin'io alahady io. Teo am-piafaran'ny lalao no nisy ny fampiantsiana teo amin'ireo samy mpianatra ka nitarika hatrany amin'ny Torabato. Nitso ny alatsinainy 20 febroary vao mangiran-dratsy anefa io fiantsiana io ka niafara tamin'izay fandoroana ny tranon'ireo mpianatra izay. No io olana teo amin'ny Université-ny Mahajanga io no nandraraha ny Ministerin'ny Fampianarana ambony ny fanatanterahana esika andraisan'ny mpianatra anjara ka mety hitarika fifandrafiana sy fifandranitana sy adi-boko. Fairoso amin'ny fanamboarana ny lalambe migodana mampitohy an'i Toamasina sy Antananarivo ny fiara-miasa ny Madagasikara sy Egypte raha nambara ny maso ivon'ny Egypte androany. Liana amin'ny fiara-miasa sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ihany koa ireo orinasa tsy miankina misehatra amin'ny fanamboaran-dalana any Egypte hoy maso ivo vaovao io. Amampolo taona no efa niara-niasa Egypte sy Madagasikara ho anisehatra ny fambolena, ny fahasalamana ary ny fotodrafitrasa. Mbola nisehatra ny fambolena sy ny fahasalamana ary ny jony koa no iompana ny fiara-miasa ny Iran sy Madagasikara tao anatin'ny 70 taona ho ny maso ivo iranianina. Nanolotra ny taratasy nanindry azy ireo hiasa eto Madagasikara tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa ny maso ivo vaovaon'ny Egypte sy ny maso ivon'ny Iran ny maraina teo. Nomena Ravao Arivony sy Nambinina Ravelo Arsan.
ho amafisina ny fiarah-miasa eo amin'ny orinasa tsy miankina misehatra amin'ny asa vaventy any Egypte sy Madagasikara ho ny mahasovon'ny Egypte eto Madagasikara teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha androany. Le projet de construction avance bien et j'aimerais également ajouter que le secteur privé en Égypte est vraiment intéressé à étendre, vraiment à agrandir ses activités, sa coopération et ses investissements ici à Madagascar et on a vraiment hâte de chercher les moyens de rassembler les deux secteurs privés de Madagascar et de l'Égypte pour voir comment renforcer ces opportunités-là. Ito ihany koa ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy Egypte eo amin'ny lafin'ny fambolena, fahasalamana, raha nambaran'ity maso io vaovao ity. Nos relations bilatérales ont beaucoup développé au cours des dernières années et j'ai hâte de travailler avec toutes les autorités, les différentes instances à Madagascar pour continuer à développer ces relations bilatérales dans le domaine de l'agriculture, de la santé, des infrastructures. Tsy voasambana akory ny fiarah-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Iran eo amin'ny tontolon'ny ara-diplomasia fa efa mandritra ny fotoana lava hoy Hassan Ali Bakshi, ambassadeur iraniana miasa eto Madagasikara ary nilazany fa vonany anohy fiarah-miasa io ny tenany. Vous savez, les relations entre les deux pays étaient toujours amicales depuis 40 ans. Nous avons cette mission diplomatique permanente à Madagascar. Donc, on a passé en revue tous les axes de coopération. Certainement, j'ai mis au courant, Monsieur le Président de la République, des projets que j'ai proposés au ministère technique durant ces 3 dernières années. J'ai demandé, proposer beaucoup de projets au ministère technique dans le sens de la santé, dans le sens de la construction, logement. Nous avons lancé beaucoup d'idées. Tontosany maraina teo moa ny fanolorana ny taratasy manendry ny mahasovon'ny Iran eto Madagasikara sy ny mahasovon'ny Egypte miasa sy monina eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina teo amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny maraina teo. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena, tokony ho tapitra mialohan'ny farany volana septambra 2024 avy izao ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena fiarakodia hoy Jimmy Rakotoviringa, filohan'ny Fédération Malagasy ny lalao ara-panatanjahantena fiarakodia eto Madagasikara raha toa ka efa tsy hanao fifaninanana kosa i Gojanga amin'ity taona ity. Tsy nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo nahazo ny laharana fahatelo sy ny fahaefatra tamin'ny Grand Prix Karting no ny disadisa nisy tamin'ny mpifaninana ka miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana ny Fédération. Totosany sabotsy lasa teo moa ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpifaninana ho an'ny lalao ara-panatanjahantena fiarakodia ka 30% ireo nisitraka io mari-pakasitrahana io. Nambinina Ravelo Arsan sy Andry Rabesotra. Miankina amin'ny farapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny mbola hisy ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena fiarakodia tsy ho an'ity taom-pilalaovana 2024 ity hoy Jimmy Rakotoviringa izay filohan'ny Fédération lalao ara-panatanjahantena fiarakodia eto Madagasikara noho ny fanomanana ny fifidianana sy ny lalaon'ny nosy atao eto Madagasikara amin'ity taona ity. Satria zany misy tsy maintsy manaja ny zavatra miseho aty amin'ny firenena. Anisan'ny zany mois d'août misy Jeux des îles dia any amin'ny faran'ny taontsika miditra ao anatin'ny fotoanan'ny fifidianana. Mazava ho azy moa zany fa ao anatin'ny fifidianana sy ny propaganda dia tokony tsy ampivory olona mihoatra ny tsy fantatro fa tsy tokony ampivory olona zany e. Donc tratran'izay le fepetra zay zany ny sport auto dia hatreto aloha zany tokony tapitra amin'ny fin septembre ny championnat Madagascar ny sport auto. 8 eo zay tapaky ny fanjakana hoe tsy azo atao io sa hoe azo atao io satria nareo mampivory olona tsy zany tsy fantatra intsony ao anatin'le fanatanjahantena hoe tafiditra ao anatin'izay fepetra zay hoe dia miandry fotsiny zany zay hoe azo atao sa tsy azo atao. Tsy hisy kosa ny faninanana hazakazaka fiarakodia na Gojanga amin'ity taona 2024 ity noho izay fifidianana izay. Tokony misy zany isa-taona eny amin'ny faritra Boeny dia amin'ity taona ity zany aloha tsy hisy noho ny antony maromaro zay angamba fantatritsika. Eo aloha ny resaka hoe efa hanomboka ny propagande zany hoe zany sarotsarotra ho anay zany no mamboatra an'le lalana aloha zany ray mitady an'le lalana dia eo ihany koa le resaka hoe any aminay koa zany normalement zany amin'ity taona ity tokony hisy an'le Jeux des îles dia nefa mifanakaiky be le fotoana dia nalohanay mihitsy zany amin'ity taona ity aloha mijanona kely zay fa amin'ny 2024 indray zay no anao an'le izy anatotosan'le Radio du Boeny.
raha ho an'ireo skady renina 2023 kosa nisy ny ezaka natao natongavana amin'ny fandresena hoy Jetax izay anisany nahazo ny amboara teo amin'ity sokady ity. Tsara vitana moa tamin'ny herintaona ary faly de faly satria nahazo ny amboara tompon-daka Madagasikara indray tao anatin'ny sokady renina 3e titre iny raha manokana ataoko hoe vokatry ny préparation maro izay nanao nandritra ny taona iny. Ny zavatra tiako tenenina aloha ny voatra be ny parka malagasy. Raha ataoko fotsiny hoe jerena ny Océan Indien efa milahatra amin'ny Océan Indien raha ny renina manokana ny etaeta PDP mba ahafahana ihany koa mifaninana amin'ireo avy any ivelany. Zay zao ny anisan'ny etaeta hoe mba misy fiara tonga any ivelany dia mba misy fiara avy any ivelany koa maromaro tonga mba mifaninana amin'ny malagasy. Totosan'ny sabotsy lasa teo ny fanolorana fanomezana ho an'ireo nandray anjara tamin'ny faninanana hazakazaka fiarakodia taona 2024. 30% ireo fanomezana na ny trophée nozaraina tamin'izany na teo amin'ny sokady slalom, rally, cross-car, rennes ankoatra ny kartine izay mbola tsy navoaka treto ny vokatra noho ny olana tamin'ny fampiasana kodiarana teo amin'ny mpifanandrina ka miandry ny fanapahan-kevitra fitsarana amin'ny fanatanjahantena vao afaka mandray ny fanapahan-kevitra eo amin'ity sokady ity. Izay ihany koa artoko klasy toko vavy metiko mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity angasotrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny raha mpisondray ary veloma toko. Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Il a été les marques à matin, ça c'est créa. Sady 4K, l'AEB, Sady Mouraïtani, au soir à Musiti, 3e étage, Mandrous Bay Center, à Pitani Institut d'hygiène à laquelle, Arco en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manul Chano, ou Amni Fanurena Namar, Chassi Matez, Amni Vidin, Tenamraj. Si. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari. Reko fa afaka baky anao raha chef de inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba investissez dans une valeur sûre choisissez uprime à lève l'avenir.